Zaho Marc Ravalomanana dia milaza aminareo fa nisy mipiraté ny compte Marc Ravalomanana official sy ny Facebook MBS. Hitanao koa zatra mitranga zao aminay le compte hoe Marc Ravalomanana official ny ekendrareo nidirandrareo dia tenao tsara zatra mitranga any toetran'izany kely amin'ny MBS. No piraten'olona ny page Facebook ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mampalahelo ny zava-misy. Compte ny volavolaina nandritra ny taona maro, indrindra fa nisan'ny nampisongadina ity compte page Facebook ity dia tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024. Nangalarin'ireo tsy mataho-tody tao anatin'ny minitra vitsimonja dia tsy manana alalana intsony ny administrateur ny Pejy. Ary anisan'izany koa Andriamatofilo teo aloha Marc Ravalomanana. Zaho Marc Ravalomanana dia milaza aminareo fa nisy mipiraté ny compte Marc Ravalomanana official sy ny Facebook MBS. Tilaza aminareo aho fa tsy mendrika tsy sahaza antsika malagasy zany fihetsika mamofady zany ka dia tsy tompona ndraikitra amin'ndratra rehetra miseho sy ataon'izy ireo any aho dia milaza koa anefa fa tsy maintsy ho tafaverina io. Tsy vitany hoe no pirateny reto tsy mataho-tody reto ny compte fa amin'izao izy ireo dia manomboka mizara sary mamoafady, horonan-tsary mamoafady. Io araka hitantsika io amin'izao sary izao dia mizara lien izy ireo ary mizara sary mamoafady sy horonan-tsary mamoafady. Ho an'ny izay mikitika sy miklika io lien io dia mampamangy izy tsy maintsy ho piraten'izy ireo ihany koa. Tsara marihana ary tiako tsindriana eto, ity page Facebook ny filoha teo aloha ity dia efa manana followers eo amin'ny 752 000. Idika izany fa efa maro ny lalana andalovan'ity page ity ary efa betsaka ny zavatra vita tamin'ity page Facebook ny filoha teo aloha ity. Petraka ary mifanontaniana amin'ny fomba ahoana no ahafahan'olona mipiraté an'ity compte Facebook ity. Page Facebook-nao mazava ho azy fa tokony enao rery sy ireo izay efa voatondro ho administrateur ny page no manana accès amin'ilay page. Fa nahoana no afaka piraten'olona le izy? Betsaka ny fanehoan-kevitra tato amin'ny tambazotra serasera, misy ny milaza hoe sao de ny clic lien izay hita fa tsy mazavazava ny administrateur ny page, sao de ny visiter site web izay fa hita hoe manana sary mamoafady, manana activité izay tsy mazava loatra ny administrateur. Matetika dia izay ny mahatonga ny page anankiray ao anatin'ny risque. Tsy ho valitsika izany hoe nanao an'izany tokoa ve ny administrateur ny page ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sa tsy. Raha tsara ny tambazotra-tserasera, tsy Andriamatofilo teo aloha Marc Ravalomanana ihany no tratran'ity resaka piratage ny Facebook ity, fa ny kompaniany ihany koa MBS. Fahafantarany maro azy dia page mpizara vaovao sy mpizara podcast sy ireo trangam-piarahamonina maro samihafa misy eto Madagascar. Ankoatr'izay dia tratra ihany koa ny page Facebook ny Real TV. Real TV dia televiziona anankiray mpizara vaovao ary anisan'ny be mpanaraka indrindra atao amin'ny tambazotra-tserasera, manana followers eo amin'ny 600 000 mahery eo ity page ny Real TV ity. Tsy vitany hoe no piraten'izy ireo ny page Facebook ny Real TV fa manomboka mizara film avy ao amin'ny Netflix, manomboka mizara lien izay hita fa tsy mazava ary mizara sary mamoafady sy horonan-tsary mamoafady. Mahamenatra zany, aiza ho aiza ny administrateur ny page reto. Tsy ireo ihany ny page Facebook efa no piraten'ny reto tsy mataho-tody reto. Efa betsaka ny ohatra ao anatin'izany dia page national, page ny TVM teo aloha no piraten'ny reto tsy mataho-tody
baraka ane zany pejy nasionaly pejy ny télévision nasionaly misy mipiraté fa inona loatra ny ataony administrateur eto Madagascar inona loatra ataon'ireo zay misahana ny page Facebook tsy ireo ihany fa betsaka ihany koa artiste zay efa no piraten'izy ireo tsy laza afa-tsy Sredan zay mpanakanto avy any faritry ny Toamasina iny tsy laza ihany koa afa-tsy Smaven sy ny artiste maro tsy voatanisa fa inona ny mahazo antsika malagasy tsy haintsika ve ny mitondra ny Facebook mbola tsy voavaly zany fanontaniana zany ka hatramin'izao antsika miteny zao ndao hiverena antsika mahakasika ny page Facebook ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha mijery ankaiky amin'ity page ity sika mahita fa mbola manana administrateur active eo amin'ny 5 eo ity page ity ary manana administrateur hafa koa zay any Vietnam ary manana administrateur hafa koa any Colombie petraka ary fanontaniana nahoana no mahazo access reto olona reto ataoko angamba fa tsy voavalitsika zany fanontaniana zany miditra any amin'ny page ny MBS sika raha mijery ankaiky ity page ity sika mbola manana administrateur 10 eo ity page ity eto Madagascar daholo izy ireo ary manana administrateur anankiroa zay hita hoe any Vietnam petraka ary fanontaniana tena eto Madagascar ve ireto olona reto sa mampiasa VPN tena any Vietnam ve ireto olona reto sa mampiasa VPN tsy voavalitsika zany fanontaniana zany fa andao ny fotoana no amaly azy ho antsika zay manana page Facebook entom-pamaranana dia zao ny afatra arao tsara ny MP zay voarenareo arao tsara ny afatra miafina zay voarenareo misy ny betsaka ireo tsy mataotody mandefa lien izarana ireo sary mamoafady raha toa ka cliquer ny administrateur ny lien zay partagen'izy ireo dia efa mampamangy zany efa manana access 100% amin'ny page nareo ny ireo tsy mataotody tsy ny Facebook ihany fa ho anao zay na de manana compte tsotra ampiasainao fadio ary rarao mafy ny tenanao mba tsy i-click lien zay hita fa tsy mazavazava zay ny vidéo tsika androany ary amin'ny manaraka indray azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika dia amin'ny manaraka indray